dia ankafaliana indray tokolasy tovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra na RTV o amin'ity alina ity izay manaraka moa izao fampahalalam-bavao izao ety ampiandohana dia ilana tsiny noho ny fahatarany fanombohan'ny fampahalalam-bavao noho ny olana ara-teknika moa izany rehetra izany na izany izy nefa dia manasantsika rehetra anaraka ny antsipiriam-bavaoantsika hatramin'ny farany ireto ary ny lohateny-bavaoantsika volavolan-dalàna misa telo no diniana eny anivon'ny anteny mira-pirenena raha mpitso tsy mbola voarainy sy olombamoaka kosa hatreto ny boky mirakitra ny volavolan-dalàna mifehy ny tetipolam-panjakana ho amin'ny taona 2010 sy 2010 raha nambaran'izy ireo androany maro amin'ireo mpanao politika no tsy mankasitraka ny anemorana indray ny fifidianana amin'izao fotoana izao araka ny fangatahnyireo kandida misy araiky amin'ny roapolo teny amin'ny seni ny zoma alina lasa teo ho an'ny pahalalana kosa dia tsy mifanaraka amin'ny lalana velona eto Madagasikara izany etsekilany betsaka ny kandida no manamafy fa tsy anana fifidianana madio sy mangarahara mihitsy isika raha io lisy mpifidianana io no ampiasaina mandritra ny fifidianana filoha-pirenena ho avy zao misa 10 ireo mpianatra avy any Afrika sy avy eto an-toerana no tonga mikandohy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao andiniana ny tontolon'ny fitsaboana momba ny neurolozie eto Madagasikara ankoatra ireo mpianatra ireo dia misy ihany koa mpitsabo hatrany amin'ny 10 isa izay tonga anatevin-darana ny mpitsabo eto Madagasikara ifampizaratra ikefa ary ihany koa hitondra fitaovana ho amin'izany efa manomboka kosa amin'izao fotoana izao ny fanamboarana ny fifilohan'ny ranon'ny sisony eny Atsimondrano aritra 7 volana moa ity fanamboarana ity ka ny ministeran'ny asa vaventy no misahana ny asa izay ny lohateny-bavaoantsika ny antsiprian'ireny avetrany eo amin'ny marisaka politika anisan'ny nanaitra no maro ny fekevitra izay nivoaka nandritra amin'ny fivoriana izay niaona nisy ireo kandidaty tsy nandisana ny zoma alina lasa teo nisy mantsy ny fifanarana politika na ny accord politika izay nataon'ireo kandidaty ny antoerana mangataka zany ny anokafana indray ny lisy mpifidianana eto Madagasikara iteraka ny fiamora ny fifidianana nefa ny fanokafana an'ity lisy mpifidianana ity satria any amin'ny 3 volana farafahakeliny no fimpitoana tsy maintsy ananana raha toa ka anisaka sy anokatra indray ny lisy mpifidianana ka ny fanavana izay nentiny seni tamin'ireo kandida ho an'ireo mpanao politika tsy mankasitraka ny anemorana ny fifidianana etsakilany ireto kandida ireto dia manambara mazava fa hiteraka fahadison'ny voka-mpifidianana raha toa ka mbola miziriziry amin'io lisy mpifidianana io isika amin'ny fafito ny volana novambra ao avy izao andeha hoaratsika ny fanadihadiana mamitina ny izany rehetra izany hoe ny jeny tasy ho alalaina teo amin'ny sariny maminy rina razavitsoarana sy rivo rakotindrina vokatry ny fitakin'ireo kandida misy araiky amin'ny roapolo ny fanokafana indray ny lisy mpifidianana dia nisy ny fionana andatapatra boribory no karakarainy seni mba isiny mangarahara nandritra ny ady hevitra mitaky hatrany ny anokafana ny lisy mpifidianana ireo kandida sasany satria maro no lesika hita raha nambaran'izy ireo ka ina isiny ny alabato nanambara nefa ny seni azo atao tsara ny manokatra indray ny lisy mpifidianana fa kosa tsy maintsy miemotra 3 volana raha aingana indrindra ny fifidianana araky ny lalàna manao refonte ny état civil tsika satria ny état civil tsika koa sy mandeha miaraka ny tokony ho izy dia vadika any amin'ny système biométrique tsika dia mivaky koa zao olana rehetrarehetra resantsika zao fa raha mbola ty système zay erantsika amin'izao fotoana zao ity système rudimentaire ka izay seni impitetirana seni le izy tsy mety etsenkilany tsy manaiky ny fanemorana intsony ny fifidianana ny kandida sasany isan'izany kandida Roland Ratsiraka solona Norbert Andriamorasata teo ihany koa ny kandida Era Jonar Mampianina mahafaly solonandrasana Olivier sy ireo izay tsy tonga nanatrika izany fionana izany ho an'ny kandida Roland Ratsiraka manokana dia hiteraka savorivory eto amin'ny firenena izany raha nambarana ino moa ny ilain'ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy irosa amin'ny fifidiana dia ataovy malalaka izy manana safidiny ary indrindra raha ohatra misy lesika amin'ny lisy mpifidianana dia ekeko hoe afaka saraina alohan'ny 7 novembre hoany zay tratra zay ny ekeko fa tsy hoe manao baolina kitra atsika efa mandeha ny baolina efa na ny dépense volana rehetra dia eo ianao manolo indray ny règlement ny baolina kitra tsy mety zany amiko fa manakotana sainy vahoaka ny zavatra ohatran'io fa za moa dia nipetaka amin'izao hoe démocratie dia aleo samy laza zay heviny
dia amiko manakota-tsaim-bahoaka dia lasa manakotana firenena io a dia lasa tsy fatan-bahoaka tsony zany hoe takinahony ty firenena tya zay teroso amin'ny fifidianana nefany azona zavatra tran'izao Zava-dehibe kosa nefa ny anokafana indray io lisy-pifidianana io mba hisiany mangarahara sy alany amin'ny alabato raha ny fanazavan'io kandida nanao sonie io fifanarahana ara-politika iny. Fahanadio ny tontolo manodidina ny firosoantsika amin'ny fifidianana zany hoe assainissement du processus électoral izay pollué amin'izao fotoana izao zany hoe be dia be ny lesika izay hita ary ny zavatra tena iarovana ary dia ny tsy hisian'ny korontana aorian'ny fifidianana. Le fifidianana izy nefa ny président mety miteraka fanemorana mihitsy raha ny fanavansany teo hoe telo volana. Ka zay aloha dia tsy fantatry fa mila diovina ilay izy aleo miafy kely mba hanana ny tsara toy izay irotoroto nefa fa fantatra fa mitondra korontana eto amin'ny firenena izy. Any amin'ny fantatry fotsiny dia mila fifidianana madio izay amin'ny andefatra. Mila madio ny fifidianana dia izay mila diovina. Nagovina le datan'le izy ve mila madio. Fantatritsika nefa fa ny fikambanany mapara ny manana majorité be indrindra ao anatin'ny gouvernement teo ary ny mapara no mitazona ny ministerany atitany izay tokony alaikitra voalohany momba ny fifidianana. Dikan'izay aminay io gouvernement io zany tsy mety satria dia fahita fa miangatra ary azo antoka ny sy ny alabato eto amin'ity firenena ity raha mandeha amin'izao io. Ho an'ny mpahalalana indray dia miendrika fanetsikitsahana ny zony malagasy ny fanemorana indray ny fifidianana satria voasoratra mazava tsara ao anatin'ny lalam-panondrenana ny fanomezana indray ny fahefana ho an'ny vahoaka afaka 5 taona nitondrany filoha voafidy iray ka miroso amin'ny fifidianana indray ny vahoaka malagasy avy eo. Raha ny lalàna misy eto amin'ny firenentsika dia hoe isaky ny 5 taona no misy ny fifidianana filoham-pirenena ary ny andininy fahadimy amin'ny lalam-pandrenana dia mametraka mazava tsara hoe tsy misy andian'olona na antokon'olona afaka mitonona ho mahazaka tena irery mikasika ny resaka hoe fiandrianam-pirenena fa ny vahoaka ihany no maso mandidy ary ny fampiasan'ny vahoaka n'izay hoe fahefany mamaso mandidy azay dia amin'ny alalan'ny fifidianana ka lalam-pandray nefa mametraka mazava tsara hoe isaky ny 5 taona no ataony fifidianana filoham-pirenena zany hoe nandritra ny 5 taona ireo olona rehetra naniry latsaka ao filoham-pirenena dia tokony niomana ka rehefa nanaiky no kandida ny olona anankiray tsy nisy niterena ho kandida ka magaga raha ohatra hoe 15 andro mialohan'ny datim-pifidianana. Voalohany indrindra dia mandika ny lalam-pandrenana sy ny lalàna velona eto amin'ny firenena zany fa manitsakitsaka ihany koa ny zoa makasy ny vahoaka malagasy hifidy izay olona hitondra azy. Toy ny zava-drehetra misy ny lafiny mahatsara azy ny hanemorana indray ny fifidianana saingy eo ihany koa ny lafiny maharatsy azy. Raha averina sokafana indray mantsy ny lisy-pifidianana dia mety ho voasoroka mialoha ny alabato izay mety hiseho ahafahana manoatra ihany koa retsindry azo lena ataon'ireo kandida sasansasana fa tsy aza-donina ihany koa fa efa maro ireo kandida nandany vola betsaka amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra tao anatin'ny vanim-potoana voasorotry ny lalàna. Ho izy fe zany ny fijerena manokana vola lanin'ireny kandida ireny. Any amin'ny ACC sy ny gouvernement tarak' izany ny baolina mahakasika io zava-misy eto amin'ny firenena izao io. Izy ve sa tsisy arak' izany ny fifidianana eto Madagasikara amin'ny 7 ny volana Novambra ho avy izao. Izany ny mpanao politika sy ny mpahalalana ary ireo kandida fa ho an'ny olo-pirenena izay sendra ny mpanao gazetana kosa dia nanambara mazava izy ireo fa ilaina ny fanokafana ny lisy-pifidianana mba hisian'ny mangarahara eto Madagasikara. Ny maro anisa kosa dia manambara fa efa tsy indrindona amin'ny anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara satria raha toka misy ny fiamorana ny fifidianana dia mety hiteraka teteza mita kely vaovao indray zany ka sarotra ny mety hitranga eto amin'ny firenena Malagasy. Mbola ijenita sy oalalaina teo amin'ny sariny rivo raha koa tondrina atrany.
mizara roa ankehitriny ny hevitr'ireo kandida ho filoham-pirenena. Misy ireo kandida 20 nanao soni ka manaiky hanokafana indray ny lisy mpifidianana. Fa eo ihany koa ireo kandida sasany izay milaza fa tokony horosoana ny fifidianana ary tsy misy izany lisy mpifidianana tonga lafatra izany fa efa namoaka pekady hisoroana amin'ireo lesika ny seni. Manoloana izany rehetra izany dia manana ny heviny ihany koa ny olom-pirenena ary saika maniry ny horosoana amin'ny fifidianana avy hatrany ny ankabetsahany vahoaka malagasy. Raha ny hevitro manokana zany dia aloha roso ny fifidianana satria raha mbola hemotra indray raha sina fanemorana dia fiainam-bahoaka asika ny lisy mpifidianana indray tokony efa taloha zany efa mikarakaraina izany hoe zavatra efa nomanina taloha tsy dia samy manana ny andraikiny sy ny olony avy ny kandida reo dia afaka mandray andraikitra samy olony mandray andraikitra isaky isaky fifidianana fanakotanana izy satria matoa ianao nilatsaka ho kandida ho présidentiel efa mahafantatra le izy hoe efa vita le fanokafana le lisy mpifidianana efa katony iny efa ela be dia tsy tokony izao tsony fa alefa ny fifidianana fa vahoaka zao ny andro fifidianana ny 7 novembre zany raha mihitsy androny olona ahoana ny ahemotra zany fa le kandida reo zany raikitra voatorakovitra raha anao fa raha tsy manao izy dia mipetraka izy fa tsy anao kokotana eto amin'ny firenena fa tsy gantso zao. Za maolo-pirenena tsotra anazy za efa maika ny hevitra mety amiko indrindra dia fitaina farak'izay na fifidianana ao aorianan'izay afaka kitihana daholo zay zavatra tiana ho kitihana lesika ny hatramin'izay misy foana na oviana fifidianana teto na oviana misy lesika foana fa izay foana nefa ny aketsika teto hatramin'izay. Ho an'ny olom-pirenena hafa kosa nefa dia mankasitraka ny hanokafana indray ny lisy mpifidianana izany nambara ny fahazava-dehibe ny hanokafana azy io mba ahafahany rehetra manatanteraka ny zony. Ho an'ity olona izay sendranay ity izao dia saika tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana avokoa ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny fokontany misy azy. Mikasika an'le fifidianana moa zany le resaka aketo voalohany indrindra aloha za tsy mankasitraka an'le fifidianana tao amin'ny 7 novembre satria maromaro mitebika navoakin'zareo candidat izay miteny hoe marobe ny tsy tomombana ao anatin'le lisy mpifidianana ohatrany ka tany aminay manokana ohatra rehefa navoakindray andeha le lisy mpifidianana dia niverifena tao tsara na naverina any amin'ny seni naverina indray mandeha koa sy tao tsony. Mbola andrasana hatreto ny didy vaovao ka mety hanemorana indray na hirosona amin'ny fifidianana manoloana izao tsy fitovian-kevitra maro samihafa izao. Izay ny olom-pirenena fa ho an'ny kandida larana fa 20 mahafalo olivesona andrasana dia nanamafy mazava androany fa zava-dehibe tokoa ny tokony hijerena nyity lisy mpifidianana ity saingy tsy ekena kosa ny mety ho fiemorana ny fifidianana izay tokony totsaina ny fahafito ny volana novambra ho avy zao. Azo nisy atao tsara ny mamoaka ny lalàna zany ka alefa enenivo amin'ny antenimera-pirenena ka lanina indray izany dia mame ordonnance ahafahan'ireo mpifidy izay tsy afaka mifidy noho ny tsy tafidirany anaran'izy ireo ao anatin'izay lisy mpifidianana izay ndeha orantsika ny fanazavany mahakasika an'izay teo amin'ny sariny afitra lanaina. Io resaka lisy mpifidiana io nefa fantatsika foana fa miteraka olana foana teto amin'ny firenena ary nisy lesoka foana izy io ary fanontaniana mipetraka hoe tokony ny vahoaka foana zany no jerena ahoana inona ny marimaritra iraisina zany ary inona ny tena mitady fakatsahana ny tombontsoa ny vahoaka ny fanemorana fifidianana hoe ve sa ny fitadiavana elanelam-panahy mba ahafahana mamahany olana ateraky nio alesoka amin'ny lisy mpifidianana io satria raha midika zany raha ohatra mitenitsika zao hoe sokafana indray ny lisitra tsy maintsy hitatra indray zany ny fotoana zay manana ny fifidianana dia inona ny mety ateraky izay tsika nefa zahay amin'ny olo-maty Madagasikara dia tena miezaka foana amin'ny teny filamitra zay petraka io mba tsy hisiny crise lavarenitsony eto Madagasikara ka zay zany nametraka sosokevitra elenelam-panahy voalohany tamin'ny seni hoe jereo daholo le doublon anatiny ao misy ny olona tsy tafiditra fa misy olona voasoratra imbetsaka koa ao anatin'ny lista ary miteraka osoka ny fametrahana an'ireny olona reny fa ny tena an'izay zay ny faharoa marina fa nisy fotoana zany niteraka olana ny fampiasana ny ordonnance teto Madagasikara fa
misy ny zavatra fanamarihana tiako atao nampiteraka olana tamin'ny fanaovana ordonnance voie d'ordonnance teto Madagasikara satria efa amin'ny fotoana ny fifidianana efa ampotomototra ny fifidianana vao mamoaka ordonnance zany ny ary amin'ny fitsarana ka hany ka tsy fantatra tsony hoe tena tafitra na tsy tafitra ro olona roa teraka osoka zavatra zay ka nanao sosikevitra zay mandritra nyty tapabolana sisa ty zany a raha ohatra ka sitraky ny seni zany a de mamorona lalàna anankiray hoentiny eo anivony antenimeram-pirenena sy antenimeran-dolona zany a tsy hanokatra lisitra am'izay fotoana zay a fa mba ahafahany reny olona tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra reny a mba mifidy a par voie d'ordonnance a am'izay fotoana zay zany a tsy verizo reny olona reny a ary tsy miemotra ihany koa ny datim-pifidiana. Ho an'ny kandida larana fadimy amby roapolo Marc Ravalomanana kosa dia marobe ireo karazana lesoka momba ity lisam-pifidianana ity any amin'ny faritra maro samihafa izay nandehanany aloha hatreto nanova ny fampelezan-kevitra teto Madagasikara mila jerena ao anatin'ny fotoana aingana izany na izany izy nefa namarany fa tsy mankasitraka ny anemorana ny fifidianana ny tenany momba ireo fitaovana sahala amin'ny angidimby sy ny maro hafa izay ampiasainy kosa dia nanamafy ity kandida ity fa efa sy fotoana no nanomanany an'izao fifidianana filoham-pirenena izao akarariny loatra raha toka manana an'izay fahefana ampiasa ny angidimby eto Madagasikara izay amin'ny tenany nanatrika ny valanresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony teny amin'ny trano fonenany tetsy faravohatra moa namatsika toky Benjamina sy Maminirina Razafitsoarana. Tsy teto toerana ny kandida Marc Ravalomanana izay no tsy nahafahany namonjy ny fampionana izay nataon'ny CENI. Raha mbola hosokafina indray izy lisam-pifidianana dia emitra ny fifidianana ka tsy hanaraka lalam-panorenana izany ny kandida Marc Ravalomanana izay efa vonona tanteraka hiatrika ny fifidianana. Satria hitanao tsara angamba fa zaho mitety an'ilay faritra efa alina be mihitsy efa tafaverina sady lavitra be ny dienay niala tany amin'iny izy niala tany Manakava tsy maintsy nanana Manakara de tsara teneniko mihitsy Manakara de nahazo ny farafangana nahazo ny Vangaindrano de nahazo tany-Boamanapotsy de nahazo tany Moramanga tena lavitra be falina be fa tonga de zay tsy nahafahako nakany de izy io nge hitanao fa tsy mora nge zany mampiray hevitra olona maromaro zany fa mbola ao anatin'ny ady hevitra izy io de raha tsika mahita tsara fa verena sokafana indray de miemotra ny fifidianana zay tsy fanaraka amin'ny constitution zay raha zao vao sokafana efa roa herinandro nge sisa de tokana izy tsy hoe izay no manaiky na tsy manaiky fa responsabilité ny CENI izy tena zako tena mahita fa tena misy ny lesoka tomombana ao amin'ny asan'ny CENI satria za mandeha reny zao de tena mahita misy misy olona maromaro anatin'le ankonana vitsy ihany no roa na telo ao amin'ny dimy izy no ao fa ny sasany tsy ao ny kandida Marc Ravalomanana dia larana fa 2020 dia manaja tanteraka ny lalàna sy ny constitution lalam-panorenana ka zay voalaza ny lalàna sy lalam-panorenana dia ajaina to ny andraka Andriamaso ka ny lalam-panorenana dia nilaza mihitsy hoe tsy maintsy tapitra ny fempotoana esan'ny mpitondro ary efa tapitra io tsy maintsy isy ny fifidianana ka raha ohatra misy an'izany fanapahan-kevitra zany dia io ngambany andraikitra no amenan'ny CENI na le commission électorale nationale indépendant zay tena miandraikitra an'izy ty ihany nameny le daty zay zany manantena fa samy manaja an'izay daholo mila rehetra. Mazava ny famatsimbolan'ny fampelezan-kevitra hoy ity kandida ity efa sy fotoana ny omanana ny tenany ary eo ihany koa ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombona antoka aminy na avy any ivelan'ny Madagasikara io na ny avy eto an-toerana efa nisy raha teo ny antso izay nataony tany Antsirabe ny amin'ny hanaovana tsipaipaika hoenti-manana izay fampelezan-kevitra izay afaka mijery ny samifinina raha toka misy mampiayay azy ireo ny famatsimbolan'ny fampelezan-keviny. Miveriny sasany fa hoe rehefa manana helikoptera na manana postera na manana inona koa
na manana sonorisation reny de misy famatsim-bola be soroko aminareo tsara mihitsy na efa 7 taona ny andrasana nyity fifidianana ity hoe mba haka tsara ny fifidiany fitondrana ao anatin'ny fomba demokratika 7 taona hoe aho de ty teny aminareo tsara hoe raha ohatra ka ny fanontaniana momba ny Marc Ravalomanana afaka mijery tsara na samy film na ny Bianco fa famatsim-bola nentina nanaovana an'ity de voalamina tsara mihitsy hoe zao aby nanaovantsika azy ohatra zao poster zareo avy any Washington zao a nanampy hoe toky de niresaka tany am'le zareo New Print de laza hoe loa zay ny antoko antika le manifesto ty amenay de ohatra koa ny avy any La Réunion le antso nataoko tany Antsirabe nanao antso tany Antsirabe samina reo de samy nanao zazy natao voanty maraindray zao nahita nanao amin'izy de reny a nataony zareo a ny fanampina ray zay ao zay fa ao koa nefa ny fiomanany ohatra zao ny hélicoptère reny reny hélicoptère reny a tsy maintsy nataony négociation hoe de ataovy aloha zay mba ahafahana manampy satria tsy vitanay amin'ny tomobile na amin'ny tongotry an'io a fa tsy maintsy mila hélicoptère za moa mipetraka tany Afrika io avy any Afrika atsimo zay nga mba tsotra be mihitsy mivaliny satria compagnie io a compagnie efa niaraka tamiko tamin'ny roso arivo daoly de misy hélicoptère anankiroa ao le amin'ny élection ne amin'ny campagne rehefa ainao tsara rationaliser an'izy zay zany efa tena rationnel tsara le zato atao mizotra inona ny ilana azy poster kérogène ina koa le sakafo sendra amin'ny terreny de mizotra l'izy ohatra zao le t-shirt ny anay a zay pitarika any ny mena aloha tsy afaka mamena reo le responsable pitarika isy andray ny mena fa tsy mba manana le t-shirt be be le tsipéry ambony ery zay fandeha fanoizana ny fanamboaran-dalana fijerena ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ary fijerena akaiky ny resaka fahasalamana no anisany vaindohan-draharaha ny Marc Ravalomanana raha toka izy no tonga eo amin'ny fitondrana voalohany indrindra dia tsy maintsy amboarina indray ny lalana eto Madagasikara ary anamboatra lalana vaovao sy anamboatra n'ireo simba ireo zay ny voalohany aloha mba hisian'ny fifandraisana angakaingana kokoa sy ahafahana mampandrosaingana ary ekonomia Madagasikara faharoa fandripahalemana mampikaikaiky ny olona rehetra zay tany nalehiko rehetrarehetra eo amin'ny 9-10 any zay ny toerana zay efa nalehiko de tena natsapana fa hoe tsy maintsy atao aingana diaingana ny famerenana indray ny fandripahalemana fandripahalemana zany tena tsy mamela mihitsy a ny tompony sy ny fananany le tompony le omby zany a sy ny reo biby reo tsy maintsy atao aingana diaingana ny famerenana fandripahalemana de raha miasa amy miaraka amin'ny mpitandro filaminana izy reo a de faharoa tsy maintsy amena fitaovana mahavita zany izy ary indrindrindra niady amin'ny kolikoly ny fitsarana tsy maintsy ampidirana anatin'izay zay ny atao hoe bonne gouvernance de zay tsy maintsy ampiarakantsika aingana aloha manaraka an'izay a de ny fiantohana ny fahasalaman'ny olona fitsaboana tsy zakany vahoaka madinika indrindrindrindra ny sarany fitsaboana nampahafantarina androany reo mpiara-miasa akaiky amin'ny kandida Marc Ravalomanana ao anatin'izao fampelezakevitra izao eo amin'ny mpandrindra ankapobeny andrimatoa Serge Zafimahova ny talen'ny fampelezakevitra Charles Ranavela sy Senoarso Rabenja eo ihany koa ny filohan'ny komity manohana ny Marc Ravalomanana na ny KMMR andrimatoa Constant Ravelson ny komity manohana ny fampandrosoana sy ny fahamarinana izay tarihan'ny colonel Eugène Claude Joussois eo ihany koa moa ireo anatin'ny komity mpandrindra isan'izany Olivier Donandry Amefaparany John Ravalson Jimmy Ramiandroso Mamianitra Andriamanana Aurélien Mampouré ary Patrick Ramiaramanana mbola ito moa ny fiteteza-paritra izay ataon'ny kandida Marc Ravalomanana efa misa 4-20 amin'izao fotoana izao ireo faritra izay voatetiny.
asesi ny filatsako fidiny nambaran'izy ireo fa mankasitraka ny teboka izay anarenana sy anovana na ihany koa anokafana indray ny lisym-pifidianana ireto kandida folo izay nolavin'ny asese ireto akoatran'izay dia nanamafy ihany koa izy ireo androany fa tokony hoajaina amin'ny feuille de route izay nosoavina tany amin'ny taona 13 sy 20 teto amin'ny Madagasikara mba ahafahan'ny malagasy samy malagasy mifampiresaka manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao andeha rahantsika ny fanadina hoenty ny jenitasy ho alalàna eo amin'ny sariny arivo rakotondrina vokatry ny fitakin'ireo kandida misy 120 ny fanokafana indray ny lisym-pifidianana dia nisy ny fionana andatapatra boribory no karakarainy seni mba isiny mangarahara nandritra ny ady hevitra mitaky hatrany ny anokafana ny lisym-pifidianana ireo kandida sasany satria maro no lesika hita raha nambaran'izy ireo ka ina isiny ny alabato nanambara nefa ny seni azo atao tsara ny manokatra indray ny lisym-pifidianana fa kosa tsy maintsy miemotra 3 volana raha haingana indrindra ny fifidianana araky ny lalàna manao refonte ny état civil tsitsitsika satria ny état civil tsika koa sy mandeha miaraka ny tokony ho izy dia vadika any amin'ny système biométrique tsika dia mivaky koa zao olana rehetrarehetra resantsika zao fa raha mbola ty système zay ianantsika amin'izao fotoana zao ity système rudimentaire ka izay seni impiteterina senina izy tsy mety etsenkilany tsy manaiky ny fanemorana intsony ny fifidianana ny kandida sasany isan'izany kandida Roland Ratsiraka solon'ny Européra André Morasata teo ihany koa ny kandida Era-Jonar Mampianina mahafaly solon'andrasana Olivier sy ireo izay tsy tonga nanatrika izany fionana izany ho an'ny kandida Roland Ratsiraka manokana dia hiteraka savorivory eto amin'ny firenena izany raha nambarana ino moa ny ilain'ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy irosa amin'ny fifidiana dia ataovy malalaka izy manana safidiny ary indrindra raha ohatra misy lesika amin'ny lisym-pifidianana dia ekeko hoe afaka tsaraina alohan'ny 7 novembre ialanatsiny moa no ny fahatsoniny horonan-tsary izay na rahantsika iny ho rahantsika ihany zay rehefa aveo rehefa vonona ny horonan-tsary fa itotika kely tsy mba zasa aloha isika etsy amin'ny anteny miram-pirenena dia volavolan-dalàna misa 3 no olan'iny ireo solomavambaoka raha hampitso ao anatin'izao hafivoriana ara-potoana amin'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-dolona izao akoatran'izay dia mbola tsy voarain'ireto solomavambaoka ireto ihany koa amin'ny boky mirakitra amin'ny teti-bolam-panjakana mifeha ho amin'ny taona 20 sy 20 tantera be ny lalana sy tiavina rakotondrina tsy nisy fivoriana teny amin'ny anteny miram-pirenena androany fa ho an'ny rapitso dia misa 3 ireo volavolan-dalàna hodinina ka amin'ny alarobia ho avy izao no andaniana azy isan'ny volavolan-dalàna hodinina rampitso ny fanatsarana ny fambolem-bary ny fanatsarana ny famokarana angovo azavoziny eto Madagasikara fambolem-bary eto amintsika izay toanany zareo avy amin'ny fida arabola dia misy ihany koa ny fanatsarana ny resaka famokarana herinaritra azo avozina izay ny Royaume de Belgique moa zany ny mamatsy an'izay arabola ary dia ny autorisation de ratification zany no anisany hodinina zany amin'ity zavatra ty dia eo koa misy an'le hoe fametrahana ny Banque de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe pour le commerce et le développement zay ndray moa zany dia autorisation de ratification ihany koa ary eritreretina zany reo volavolan-dalàna reo dia eritreretina hoe ofitaina ny travaux de commission na assembloniera rapitso mbola tsy ampelatana ny solomavahoaka kosa ny mahakasika ny teti-bolam-panjakana ho ampiasaina ny taona 2012 miandry ny atongavan'izany eny anivo ny anteny miram-pirenena amin'izao raha ny fanazavana izy ireo androany tonga ty moa zany dia miandrytsika eo amin'ny roa herinandro dia aveo ko jerena zay manomboka ny assembloniera ao anatin'izay fotoana iandrasan'ny fandiniana azy zay moa zany dia matetika misy ny atao hoe séance de vulgarisation zany na fanazavana zany zay ataony zareo avy eo amin'ny ministera ny teti-bola zany ka reny moa zany dia ahafana ihany koa mahafantatra bebe kokoa mikasika an'izay zavatra ao anatiny reny zany volavolan-dalàna zany mba tsy hinanana angolony zany rehefa tonga aty amin'ny anteny miram-pirenena io moa zany dia fomba efa fanao ihany ary ataoko fa tsy misy
iova zany amin'izao fivorian-dehibe faharoa izay hatrehany anteny miram-pirenena zao. Isan'ny tena iban-toerana ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ho an'ny parlementaire eto Madagasikara izao ny fandinihana ny teti-bolam-panjakana ao amin'ny taona 2024. Andrasana araka izany ny fatongavana eny amin'ireo solombam-bahoaka sy loholona nangina tanteraka tety amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena androany. Makasika n'ilay permis biométrique sy ny carte grise biométrique kosa dia nanamafy ny Premier ministre teo aloha no sady ministre ny atitany tamin'izany fotoana mahafalo lehibe sy olonandrasana fa tamin'ny fotoana izay nitantanany an'ity ministera ity dia fanohizana ny fiaramiasa no nataony fa tsy izy akory no nanosy ny mpiaramiasa na fifanarana tamin'ilay orinasa izay nanamboatra n'izany permis biométrique zany fa tamin'ny fitantanana teo alohany anambarany mazava ihany koa fa ara-dalàna ity permis biométrique ity raha ny fanazavana izay noentiny talie généraliny izany orinasa izany izay candidat filoham-pirenena moa izy amin'izao fotoana izao miantso ny fitondram-panjakana ankehitriny sy ny ministra tompony raikitra araka izany ny tenany mba tsy ilavolefina fa azo atao tsara ny miverina amin'ny fanapahan-kevitra izay efa noraisina teo aloha andeo raha tsika ny fanadina teo amin'ny sary ny afitra alaina. Miteraka savorovoro ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny fanambarana nataon'ny ministra ny atitany mahakasika n'ilay permis biométrique raha ny fanazavana izay noentiny Premier ministre teo aloha no sady ministra ny atitany tamin'izany fotoana izany Andriamatoa mahafalo Olivier Solonandrasana nambarany fa ny fanjakana ankehitriny no tokony hitondra fitoniana ho an'ny vahoaka raha mahakasika n'iny raha iny. Efa nisy raha teo ny fanazavana izay noentiny Eric Rajonary izay tompony andraikitry ity permis biométrique ity tamin'izany fotoana izany fa ara-dalàna ny permis biométrique ka tsy tokony hitondrana savorovoro eto amin'ny firenena raha nambarany hatrany. Aoka ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany mba tsy ampiteraka savorovoro indray amin'ity firenena ity. Ny vahoaka malagasy efa maharary anazy ny mpanjifa nanova namoaka amposa an'iny permis iny dia lazainao tsy biométrique indray amin'izao fotoana izao. Ka za zany tena miteny hoe aoka amin'izay ny fanambakana ny vahoaka malagasy fa ny marina tokony tenenina ka za zany mba miangavy mba ajanona amin'izay le izy ary fiangaviana ho an'ny fitondrana ity fa tsy fanerena rehefa hitanareo fa tena hoe biométrique marina liza sahy miverina amin'izay fanapahan-kevitra izay natao satria manandratra anareo zay fanapahan-kevitra izay everiko fa manala fahasahiranany rehetra indrindra ireo namoaka vola be zany tamin'ny fananan'iny permis. Nambarany ity Premier ministre teo aloha ity ihany koa afa tsy tamin'ny fotoanandro ny tantanany ministera no nanovana ny sinoy mpiara-miasa sy ny fifanarana teo amin'ny fanjakana sy ilay orinasa izay nanao an'ilay karatra biométrique. Tsy teknisianina mahakasika ny permis biométrique ny tenany saingy amin'ny mampitantana azy dia nanohy ny asa izay efa natomboka ny teo aloha fotsiny. Tsy mamenatra araka izany ny miverin-dalana raha toa ka ara-dalàna tokoa ity permis biométrique ity raha ny fanazavana no entiny hatrany. Tsy tamin'ny androko akory sy tamin'ny fotoanandro na ministra na rehefa nisy ny fanarahana tamin'ny le orinasa setisy sy ny firenena malagasy tamin'ny ministerany atitany fa rehefa tonga zany noho ny fanimbiasam-pahefana indrindra fitohizany raharam-panjakana continuité de l'état zany dia niraisiko adidy zany nanohy ny asa zay nataony ministra teo alohako zany mahakasika ny hoe osoka sa tsy osoka ary zay zany mba tiako tenena hoe aoka tsy hofitahana ny vahoaka efa nanazava ny tare généralny setisy izay candidat amin'izao fotoana izao fa hoe nanao démonstration izy fa tsy osoka le izy za moa anisan'ny teny hoe tsisy hidirako ny amin'ny société io nisy fotoana za noho ny tsy fahafahany zareo tamin'izay fotoana zay hoe nanatanteraka zay voalaza tao anatin'ny fanarahana nanoratra taratasy mihitsy ary saika nanafoana ny contrat n'io setisy io ahoana moa ny ilazana fa iray tsy kombakomba amin'ny setisy za zay vonina nanafoana tamin'izay fotoana zay nio resaka tsy fahavitany ny zavatra tokony nataony zany tao anatiny io fanarahana io zany. Hatreto aloha andrasana ny fanapahan-kevitra izay hoentin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao mahakasika ny amin'ny tokony anoloana na tsy ny permis sy ny carte grise biométrique eto Madagasikara. Efa vonina kosa ny sary mahakasika ny fanambarana izay nataon'ireo candidat miisa 10 izay nolavin'ny ACC moa ny filatsako fidiny izy ireo izay nanambarany fa mahakasiraka ny anokafana indray an'izany
lisy mpifidianana izany akoatran'izay ihany koa dia miantso ny rehetra izy ireo mba anaja ny feuille de route izay nisonoavina tamin'ny 13 ka isy ny fifampiresahana samy amin'ny malagasy andeha horantsika ny fanadidina eo amin'ny sariny jenita sy olalaina sy rivo rakotandrina. Isan'ny tena mahatonga korontana eto amin'ny firenena ny tsy fisian'ny fifampiresahana sy fifampiainona amin'ny samy malagasy raha nambaran'ireo vondron'ny kandida tsy nafeny fepetra amin'ny filatsanko fidiana farany teo. Voalaza ao anatin'ny feuille de route 13 ao amin'ny artikla voalohany fa tsy maintsy atao ny fifampiresahana sy fifampiainona amin'ny samy malagasy alohan'ny fifidianana na ilay hoe conférence souveraine. Tsy nisy anefa izany tamin'ny 13 fa nirosoana avy hatrany ny fifidianana ary mbola tsy nisy ihany koa izany tamin'ny fifidianana 12 miteraka korontana sy tsy fahamarinantoerana nefa ny tsy fisian'ny fampiresahana ka anoana ny fanatanterahana izany ireto vondron'ny kandida tsy nafeny fepetra amin'ny filatsanko fidiana farany teo. Aza adinonareo fa nanomboka tany amin'ny tetezamita dia fandresahana ny hoe ny artikla voalohany tamin'izany ny feuille de route milaza fa tokony ho tanterahana ny fampiresahana samy malagasy. Ary ny tenako zao tsy miafina no ny teny papakateniny zany comité de pilotage zany ny tenako tamin'izany fotoana malala tsara ny antobolaniny iny raharaha iny tsy no tanterahana ny fampiresahana samy malagasy fa avy hatrany dia nanao dingana goavambe ny communauté internationale ataovy ny fifidianana tonga tiany fotoana io ny vokatry n'le tsy fiainona n'le samy malagasy io ny vokatry n'le tsy fanatanterahana n'le article 1 tamin'ny feuille de route hoe aleo nareo samy malagasy fampiresaha. Mankasitraka ny fanaovan'ireo kandida 20 sinoa ihany koa izy ireo satria maro no lesika hita amin'ny lesy mpifidianana ka ilana fanerenana izany mba hivoahan'ny teny safidim-bahoaka ary tokony hatsangana ihany koa ny rafitra manokana ankoatran'ny ACC mba hiandraikitra ny fifidianana. Tsy ekenay io lesy mpifidianana feno fotoana tsy azo atao mamofady mampifandafy ny malagasy ny firosoana amin'ny fifidianana amin'ny listre kosoka zay manatratra mahatratra any amin'ny 2 millions de voix miampy 5000 bureau de vote fictif zava-dozany zany non négociable zany positionnay hoe diovy aloha io listre io. Nisaotra ny filohan'ny seni moa ireto vondron'ny kandida 10 izay tsy nafeny fepetra ilazanko fidiana ireto ny amin'ny finiavan'ny filohan'ny seni mikatsaka hatrany ny mangarahara amin'ny fifidianana. Adievitra fampahafantarana programanasy fa ny mikevitra sy famelabelarana ara-politika manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nyzao ety amin'ny immeuble STOI en Cournano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Ame tokony voaka malagasy aho ary tena ifanaraka aminy fa reto zavatra reto ny tanteraha amerina ny rafitra fitsaboana mba hananantsika olona salama. Fidio ny mpanorona fa tsy mpandoro. Fidio numéro 25 Fidio Marc Ravalomanana. Fédération malagasy ny basketball manolotra championnat national ana A Laisvavy ao amin'ny Palais Sport ny 24 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor Vigie, PMU Madagascar, boisson officielle Ovide, XXL, partenaire média Live Sport, TVM, RLM Communication, ONR TV Radio, AZ Radio Télévision, RDJ. Championnat national ana A ny 24 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor officiel 4G Baitelma, Mayenkian Madagascar.
toizantsika kosa ny fambaram-bavao amin'ity alina ity efa manomboka amin'izao fotoana izao ny fanamboarana ny fifilohan'ny reniranony sisony any amin'ny faritra soavina Tsimondrano amin'izao fotoana izao ary aharitra mandritra ny fito volana moa ny fanamboarana azy ity izay niteraka fahavoazana be deaibe ho an'ireo mponina tany antoerana nandritra amin'izay fotoana navakisan'izay hatrany amin'ny fiandohanan'ity taona 2024 ity fantatra ihany koa vasaika mpamboly sy mpiopy avokoa ny fitopolo isanjaton'ny mponina eny antoerana ka mivelona amin'izany renirano ny sisony izany andeha orantsika ny fanadina hoenty ny fanoilarandrianatenaina eo amin'ny sary ny aina roela efa manomboka ny asa fanamboaran'ilay fefilovaky any amin'ny renirano sison iny amin'izao ministera ny asa vaventy no misahana ny asa fanamboarana azy amin'ny alalan'ny orinasa kolasy ampiakarina mihoatra ny iray metatra ny avon'ny fefilora ny fanazavana voaray ary ho atevena ihany koa mba tsy hamora rava azy aharitra fito volana kosa ny asa raha tsy ahivina dia antaona 2024 ny vaky voalohany ity fefiloha soavina Tsimondrano ity tao anatin'ny fandalovan'Rivodoza trano maro ny rava tamin'izay ary difotra avokoa ireo tanimbary teny antoerana nisy ihany fanamboarana izay efa natao teny antoerana tao aoriana io saingy mbola vaky ihany zany ny volana janoary 2024 lasa teo mety tsara amin'ireo mponina ny fanarenana ity fefiloha ity raha nambaran'izy ireo satria miteraka faty antoka ho an'ireo mponina eny amin'ny faritra iny mitondra trano aterany rehefa misy ny favakisana ireo mponina mantsy dia mivelona amin'ny fambolena ny akamarony mety rehefa nambarana le fefiloha dia amin'le mponina mijaly mantsy dia manjary amin'le fefiloha vaky dia mijaly zany le mponina amin'le vaky foana izy tondra trano dia mety ny misedra olana mihitsy ny satria ny trano difotry ny rano dia trano difotry ny rano dia tsy manana trano elofanay dia tsy maintsy mitsoponenana aty alosy zako mety nanambarana fefiloha tombotso azo amin'le hita izao vita amin'ny fefiloha mba afaka mamboly daholo ny olona rehetrarehetra ny trano tsy devitra ny rano dia ny olona mba tsy afaka mifitaitatainana zany anamzaza milalao eny atokotany ary zany mba tsisy rano be intsony mety le anamboarana le fefiloha ity satria amin'izay milamina nytebiteby sain'le vahoaka mba tsy hisy tsony ny rano vaky dia misaotra betsaka le nikarakarana azy raha ohatra hoe mamboly mantsiny raha ohatra hoe vary zao ny ambolena dia mba tsy ho tratra ny rano ny olona tsy mitebiteby hoe vaky indray ny rano dia ho lasa ho tondra drano dia ho trabona lava afaka mitaintaina zany ny olona indroa vaky io zay io fefiloha io indray mandeha dia tamin'ny taona lasa ihany koa dia vaky indray avy eo fokotany maro arak'izany no isitraka ity asa fanamboarana ity aorian'ny fahavitany indrindra ireo mpamboly anisan'ny faritra mahavokatra varibetsaka mantsy eny amin'ny distrikana Tsimondrano iny isa 10 kosa ireo mpianatra avy any ivelany sy eto Madagasikara mikondo eto Antananarivo renivohitra makasika ny tontolon'ny fitsaboana momba ny neurologie akoatra ireto mpianatra ireto dia ahitana mpitsabo misy 10 ihany koa avy any amin'ny firenena any ivelany izay tonga eto amin'ny Madagasikara zany fampisaratra ekefa io ihany koa ny fitondrana fitaovana sy vahaolana makasika an'izay aretina neurologie izay aty Antananarivo nanokafa tamin'ny fomba ofisialy an'izany fikona andoha izany ary aharitra mandritra ny efatrandro nanatrika izay Clara Raholo Manantsoa ateo amin'ny sariny afitralana ny aretin'andoha rehetra ny Parkinson, Alzheimer, AVC, epilepsie irehetra ireo dia tafiditra ao anatin'ny neurologie avokoa ny 9,900 fanafody ireo nefa dia tsy misy avokoa raha maneto Madagasikara manokana mila mitady fanafody asolo andreo araka izany indrindra no mahatonga nyity fampafatarana ny voka-pikarohana izay nataon'ireo mpianatra misy 50 avy any Afrika ity tanjon'izao fikaonandoha izao raha teo ny famizarana traikefa sy hikarombahaolana momba ity tontolon'ny neurologie eto Madagasikara ity misy 10 kosa ireo mpitsabo avy any Autriche, France, Japon ary Amerika ny tonga ato anatin'izany. Roa ny tanjona voalohany zany fampisehoana le vokatra ny fikarohana nataon'ireo mpianatra eto amintsika amin'ny sampana neurologie io mba fahafantarana koa ireo mpianatra ireo satria mihevitra foana nareo fa zay efa antranitra foana fa misy tanorantsika eo amin'ny 30 taona eo zany hoe ato anatin'ny 30 taona zany misy spesialista foana eto amintsika faharoa koa zany
dia ahafahana mifampitaha zany amin'ny vahiny avy any velany aiza ho aiza ny toerana misy ny neurologie ary inona ny zavatra ataony zay tsy ataontsika, inona koa ny zavatra ataontsika tsy ataony. olana mbola sedran'ny Madagasikara raha teo ihany koa ny tsy fahampiny mpitsabo eto amintsika raha ny tairaisam-pirenena dia mpitsabo iray natokana ho an'mponina iray etsy mbola ho sarotra ao Madagasikara nefa ny atratra izany ta izany satria mbola 13 monjany eto amintsika. Misy firenena afrikanina rehetra andefa ny mpianatra neurologie erany Afrika dia ny mpampianatra indray avy amin'ny izao tontolo zao mandritra ny 4 andro mba ampianaritsika eto. Mpampianatra atsika no mitarika n'ilay fampianarana fa ny mpianatra zany avy amin'izay satria hatramin'izay mpianatra tsika koa isan-taona dia makany Afrika raisy ireo firenena sasany. Efa misy raha teo ny fidinana amin'ny faritra izay ataondreo manampaizana vahiny mizaha marary miaraka amin'ireo mpitsabo ao an-toerana sy ny mitondra fitaovana anampiana azy ireo. Androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fionandreo manampaizana mahakasika ny neurologie ho fanatsarana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy ary ahatra 4 andro izany. Eo amin'ny pejy kolontsaina kosa dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny herinandro ny haisoratra eto Madagasikara izay nimpana bebe kokoa moa ny fankalazana ny fahazato-taona ny Emission Daniel Andriamalala. Anisan'ny manome lanja ny maha malagasy moa ity hetsika ity raha ny fanazavana izay nenty ny ministry ny kolontsaina Joas Eleonor. Rahantsika ny fanadinina hoenty ny tantely rabe ny lalana sy tiavana rakotondrina. Etsika efa fanao isan-taona ny herinandro ny asa soratra izay karakarainy ny Avatsy UPEM izay miara-miasa amin'ny Akademia Malagasy. Nifandray tamin'ny fahazato-taona ny Emission Daniel Andriamalala ny etsika fanombohana tamin'ity taona ity. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Tsimbazaza ny etsika. Tonga nanokatra izao etsika izao tamin'ny fomba ofisialy ny ministry ny kolontsaina. Ary ambavako fa misokatra izao ny etsika herinandro ny Avatsy UPEM taona 2024. Misy ihany koa ny fanolorana maro-boninahitra ho an'ireo mpanoratra misatelo. Tafiditra any anatin'ny fandaharam-pianarana ny asa soratra dia Andriamalala raha tsy hivina dia ateraka ny taona 1979 ary maty tamin'ny 1979 sady mpanoratra tantara izy no poeta. Maro ireo asa soratra navelany ity mpanoratra ity, anisan'izany ny fanagasiana, ny menarana, ilay vohitry ny nofy. Mazatra isan-taona tamin'ny taon-dasa nankalaza ny taona dia ampy moa zany tsy hoe vita ny taona dia matovotoly fa misy hatrany etsika herinandro ny Avatsy UPEM isan-taona isaky ny herinandro farany amin'ny volana Oktobra dia mitohy any amin'ny talararasina fampiratiana momba ny mpanoratra ao anaty fandaharam-pianarana, fampiratiana momba ireo mpanoratra panoratana, fampiratiana momba ny mpanoratra samihafa zany mpiambana ny any amin'ny sampana indrindra ihany koa. Miara-miasa sy anamafy ny fampiavelarana ny kolontsaina malagasy ny ministera ary miara-miasa amin'ireo fikambanana maro indrindra amin'izao fanohanana izao herinandro ny asa soratra izao. Ny politika mikasika ny fanasongadinana ny soratra efa mipetraka fa ny fampiavana azy sy ny fanamafisana azy ny masotsika ary amin'ny fanatanterahana ny asa sy andraikitra mipetraka ny ministera mikasika ny soratra dia ny fifanantonana amin'ireo fikambanana maro samihafa miangaly sy mivoy amin'izany soratra zany ny masoa satria tsy ny ministera koa ny manao an'ireny asa soratra ireny fa fampirisihana sy ny fanohanana ary ny fanomezana sehatra azy ireo no tsy maintsy tanterahana mba ahafahany kolotsaintsika hivelatra amin'ny alalan'ny soratra. Maro ny etsika anamarinana ity herinandro ny asa soratra ity toy ny fampiratiana izay ataony amin'ny talarariasina ho hiteny an-toerana ireo sangan'asan'ireo mpanoratra, varotra boky, fiantsiana tononkalo ary firesahana ny olobe ny fanoratana. Tanàna feno voninkazo zava-manitra ka ny eny dia eny ary ny tsy dia tsy ary ny fitiavana ho mandrakizay. Emission Daniel Andriamalala. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa dia ady totohondry misy 20 no hita amin'ilay hetsika foana Thomas Andy ny faharoa izay atao etsy amin'ny kianja ny Mahamasina ny 20 ny volana Oktobra avy izao eo amin'ny Taranja
kickboxing isy ny fandraisana anjaran'ireo vehivavy sy lehilahy ao anatin'izany lalao etsika antsoina hoe Front Thomas izay tanteraka be ny lalana sy tiavina rikotondrina. Raika amby folo ireo club ho hita amin'ny hetsika antsoina hoe Fantomas izay ahitana ireo avy anivony ny Cobra, Étoile du Sud, Tigers, Scorpion, Tsunami. Tanjona amin'izao hetsika izao ny amoahana ireo atleta tsy dia tazana loatra ao anatin'ny tontolon'ny kickboxing. Izy io zany sady hoe hitanao misy any Atsimondrano dia misy ny atao Analamanga. Zay zany le section zany tena natsona aloha. Zay manko le fantôme anazy. Ohatra ndray raha football zany le sahatsika zao. Matoa mandroso ny football zany dia le ankizy avy any amin'ny tany ketsa mihitsy no asongadina zany. Zay le tariketsan'le fantôme azy. Izay le hoe ohatra ny hoe alika anton'ny président azy hoe olona tsy hita ao anatin'le club mihitsy fa manana ny lazany dia ho ampakarina zany satria hita ao anatin'io le fantôme azy io dia be da be no nahazo champion d'Afrique. Tsy resahako zao ohatran'ny izy moa anaran'ity Rumena Voto tenenina dia zao zao mbola nisy lasa le mahery Lion Force dia izy moa anarany voaropero be da be tao anatiny tao zany raha navalony reny zao fa 3 fois champion d'Afrique. Marina fa tamin'ny taona 2012 ny andiany voalohany no tanterahana teto amintsika. Tamin'ny taona 2017 kosa no tonga teto Madagasikara ity taranja ity. Tapitra ny fampanamba vao amin'ity alina ity mankasiraka anao indrindra tompoklasy tomboko vavy niaraka taminay hatramin'ny farany ny sampany fampanamba vao dia mamy fotoanantsika ho amin'ny raha ampitso indray azadino ny manaraka ny oronatsary mahafinaritra atotry ny ONR TV ho antsika rehetra ao anatin'izao alina izao miraritra masambatra ho antsika rehetra. Mara-potoana.